rehefa akapoka ry havana ny perikiopa anankitelo a androany ary satria vanim-potoana ny adventy zao de azo fitinina tahaka izao le toriteny hoe ankohonana miara-mifaly amin'ny tompo, ankohonana miara-mifaly amin'ny tompo. Engany ka ho izany ny ankohonako sy ny ankohonanao ry havanao, ankohonana miara-mifaly amin'ny tompo. Na mahantra ianao, na manan-karena ianao, na manam-pahaizana ianao, na tsy nianatra ianao, tsy hany le problème, fa tian'ny tompo isika ho ankohonana miara-mifaly amin'ny tompo. Jerentsika ny ohatra voalohany amin'izany ao amin'ny ohabolana 17. Eto dia ny ray aman-dreny no afarana manokana ry havana, ohabolana 17. De raha tsika mamaky ny 4:4, 5:4, 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mamely azy amin'ny hazo ianao dia ho voavonjinao tsy ho any amin'ny fiaina-tsita ny fanahiny. Anaka, raha endry ny fonao dia ho faly koa ny foko dia ny foko. Eny ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotra. Famarinana voalohany ry havana dia zao io amin'ny 4:4 hoe raha mamely azy amin'ny hazo ianao dia ho voavonjinao tsy ho any amin'ny fiaina-tsita ny fanahiny. Ray aman-dreny havanao, aoka ho tanjonao voalohany amin'ny fitaizanan'ireo zanakao reo ny tsy akanesany any amin'ny fiaina-tsita. Aoka ho tanjona voalohany amin'ny fitaizanao ny zanakao ny tsy akanisany any amin'ny fiaina-tsita. Somary mbola lavitry ny afo kitairy havana. Ery amin'ny 2:12 findohan'ny perikiopa hoe ampiekeo famaizana ny fonao sy tenim-pahalalana ny sofinao. Afarany nareo zanaka na afarany nareo zandry, menara tsara, menara tsara. Ary sainy mandrakariva ny sakrifisy ataon'ny ray aman-dreny andefasany anareo any am-pianarana. Zay le izy. Sika ray aman-dreny koa matetika tena hoe misakra mihitsy andefa ny zanakitsika any am-pianarana. Fa zao ry havana, tena tsy ampy zany, tena tsy ampy zany. Aoka ny tsy andehanany zanakao any amin'ny fiaina-tsita no tena tanjonao ao amin'ny fiainanao. Ray aman-dreny 7:10 ngamba ry havana tonga mangataka vavaka ao amin'ny pastera, mba tsy lazainy hoe 9:10, de mangataka vavaka momba fianaran'le zana. 2:10 na 1:10 mangataka vavaka momba fitaizana ny fanahin'le zanaka. Zany sika menakavy ry havana, zany sika menakavy. Ary zany ny tian'ny tompo ahitsy, ary zany ny tian'ny tompo hifalitsika. Tsy falitsika fa manana zanaka paramedy, manana zanaka comptable, manana zanaka mpampianatra, fa falitsika fa fantatsika tsara mihitsy hoe ny zanako indray de efa nitezay koa tsy hidina any amin'ny fiaina-tsita. Aoka ny fitaizana ny zanakao voavonjy tsy ho any amin'ny fiaina-tsita ny fanahy no tanjonao ray aman-dreny ao. De atoron'ny tompo atsika ry havana ny lalana ho amin'izany. 4:4 hoe raha mamely azy amin'ny hazo ianao, raha mamely azy amin'ny hazo ianao. Napetrehitra le hiran'ny Kristo ry havana hoe tanora mania sy mangataka vavaka amin'ny Jesosy mba ho tantanana, so dia aviry ny Satana. Zany ny fiainan'ireo zanantsika reo ry havana. Fiainantsika lehibe koa fa fiainan'ireo zanantsika reo koa. Ary anjarantsika no mitaiza azy miaro azy amin'izany hoe familian'ny Satana
izany. Fa zao le problème, zao le problème. Misy ray aman-dreny tsy mahafantatra akory hoe zany ataony zany nge, zany fomba zao tontolo zao zany nge, familiny satana azy ho any amin'ny fiainantsika zany. Le ray aman-dreny raha tsy tonga saina akory. Zay no tena zava-doza. Asa tery-saina ohatran'izany pastera. Allo izy mba hiainana fahatanorany pastera. Allo iainy eo fahatanorany izy dia ho hitanao zany fanany makany amin'ny fiainatsika zany. Zay nge izy namana. Zay le izy. Eo zany le ray aman-dreny araka fitenin'ny obolany ihany hoe misy lalana zay ataon'ny ray aman-dreny tsy maninona io, misy lalana zay ataon'ny ray aman-dreny mahitsy io, kanefa araka ny tenin'ny obolany varina any amin'ny selo. Ndao tsika ray aman-dreny hitomba amin'ny fahatserovan-tena ny amin'izany responsabilité hamonjy ny fanahy ny zanatsika tsy ho any amin'ny fiainatsika zany. Donc misy le ray aman-dreny tsy tonga saina. Dia misy indray ray aman-dreny tsy manaiky mihitsy, zany hoe hampiasaony hazo, hampiasaony hazo, hampiasaony tsorakazo hitaizana le zaza, anarina le zaza, anarina le zaza. Fa raha tianao izy mila fahaizana ry havana. Fa zao asio amin'ny tsorakazo izy, fa misy fahaizana mamely ny zanaka amin'ny tsorakazo. Ary io no be dehibe ny ray aman-dreny. Tsy mahay an'izay ry havana. Le teo moa zany hoe tsy fantany ilaina ny tsorakazo fa sao dia mandratra an'le zaza, sao dia manimba ny fifandraisako amin'le zaza, sao dia miteraka fangidim-po amin'le zaza sy ny karaza. Non, efa hoe asio amin'ny hazo izy. Jerentsika nge ny bokin'ny obolany ao amin'ny 13. 13. Telo amby folo, 420. Amin'ny anaran'i Jesosy, zay mitsitsy ny tsorakazony dia maninona? Tsy tian'ny zanany, fa zay tian'ny zanaka dia manafay azy raha mbola kely. Faizo izy dia ny mbola kely. Raha rotiko ty ravana, mahiray ny zazakely fa zay moa zany lizy androany tsy fantatro zany izy zany zazakely zany. Fa tatoato ny zazakely mitomany. Zazakely zany ry havana, io le fony mbola kely, hoentina ty am-piangonana izy. Apetrako ambany fahasoavan'Andriamanitra ty am-piangonana izy. Rehefa mitomany izy tsorakazo. Rehefa mitomany izy tsorakazo. Rehefa mitomany izy tsorakazo. Afaka ray volana na 2 volana, tsisy zazakely mitomany tsony. Raisiko modely foana pastera namanay tany ampitan-dranomasina tany. Nananjanaka valo izy sa 6 menata. Zany, ils étaient sages comme une image à l'église. 6 menata, mbola kely zany tsorakazo, tsorakazo. Atao tranon'Andriamanitra sika zao. Au bolana 22 15. Au bolana 22-15. Fa maninona no ilaina le tsorakazo? Amin'ny anaran'i Jesosy, miraikitra amin'ny fon'ny zaza ny adalàna. Fa ny tsorakazo famaizana no ampanalavitra izany Zay le izy ry havana, zay le izy. Miraikitra amin'ny fon'ny zaza ny adalàna. Dia ahoana le hoe famelezana an'le zaza? Rehefa hitanao fa hoe tsy laitra ny fananarana le zaza, alefaso amin'izay ny tsorakazo, tsorakazo. Fa ny tsy fahaizany ray aman-dreny mamely an'le hazo na le tsorakazo, ataony anaty fahatezerana le izy. Ataony anaty fahatezerana le izy. Aza mamely tsorakazo anaty fahatezerana mihitsy ravana. Ataontsika zao le zaza iny raha ohatra hoe efa afaka iresana izy anetrana, dia avindry aviela, dia be de la. Fantatry lahy, fantatry indrina n'inondriny be dia mbola be konetaka atao am-piangonana, nefa rehefa tenenina any am-piangonana tsisy mitomany zany. Dia
nefa ny elahy efa nitenenina anfona dada anfona mama elahy efa impiry nitenenina ndre efa impiry nitenenina kapohan'ny dada elahy ry havanao raha mikapoka ako amin'ny fotony amin'ny fofeny fitiavana kapohako moramora izy kapohako moramora izy ary kapohako amin'ny mpitiavana izy zany marary alohan'ny kapohana azy fa raha anaty fahatezerana mikapoka azy ahoana ataoko zaza tsy sainy zay le za tsy manafaizazy ianao fa mamono zaza ry havana ary zany mahatonga lalàna frantsay tena hoe auk'izay ny enfant battu auk'izay ny enfant martyr izy tena contre biblique le hoe tena anti biblique le tsy fikasihana zaza fa tsy hainy le izy de lasa namoaka lalàna ohatran'izany izy hoe fiarovana zoany zaza fa rehefa tena hoe rehefa amin'ny fotony amin'ny manao azy de jereko le zaza efa azon'le zaza de ajaniko fa raha anaty fahatezerana io le fahatezerana amin'le zaza io fahatezerana amin'ny vatika io fahatezerako amin'ny rafosako io fahatezerako amin'ny la terre entière maty le zaza zay le izy ravana fatary manomboka an'io ny hoe tokony ho vonjeko ny fanahin'ity zazy ty tsy ho any fiainatsita ary adito koa ny mampiasa jorakazo iverenatsika kely obolana 13 roapolo zava-doza amin'ny ankizy ty naman-dratsy ty ry havana obolana 13 amin'ny anaran'i Jesosy zay miara-dia amin'ny endry de hoendry fa zay misakazy amin'ny adala de tiran-doza surveille ny naman'ny zanaka reo ry havana raha rao ny naman-dratsy ry havana raha rao ary rehefa tsy mety ampiasao jorakazo zany fitsinjovana fanahin'ny zanaka ao tsy ho any amin'ny fiainatsika de rehefa tezayntsika ohatran'izany le zaza anome adiniko le mikapoka tao adiniko zava-dehibe alohan'ny kapohana eto ambavaka aza mikapoka tsisy vavaka eto ambavaka mba ho tena hoe fanahin'Andriamanitra no mitarika anao amin'ny fikapohana ny zaza de rehefa zay zany le sosian'ny ray aman-dreny mamonjy ny fanahin' zany tsy ho any amin'ny fiainatsita de misy conséquence anankiroa amin'ny 5 sy 20 hoe anaka raha endry ny fonao de ho faly koa ny foko le ray aman-dreny io zany endry fon'le zaza endry ny fon'le zaza rehefa tezaina ohatran'izany izy 5 hoe eny ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina le zanako zany ho ravoravo totika kely aminareo akizy raha mangataka anareo akizy tanora hitsangana vetivety le ray aman-dreny zany eto miteny hoe anaka raha endry ny fonao de ho faly koa ny foko mame fifaliana ny ray aman-dreny mame fifaliana n'Andriamanitra 5 eny ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotrao zanako de zao raha no asaiko averinareo akizy ho an'zay resy lahatra de misy fanapa-kevitra anankiroa hoe Jesosy ampio anana foendry ahafaly ny ray aman-dreniko anareo hoe Jesosy ampio anana foendry ahafaly ny ray aman-dreniko atovy tsara mafimafy moa Jesosy ampio anana foendry ahafaly ny ray aman-dreniko de le vavaka faharoa Jesosy ambeny ny vavako tsy teniny tsy marina anareo Jesosy ambeny ny vavako tsy hiteny tsy marina amen afaka mipetraka nareo ry havana zay zany le oabolana 13 afarany sika ray aman-dreny hoe ataovy tanjona ny fitaizana ny zanaka ao ny hoe amonjy ny fanahiny tsy ho any amin'ny helo Lioka 1 tantarana zaza kely mibitaka mifaly mibitaka amin'ny tompo ry havana ndo raha atsika mamaky Lioka ray 2:7 ka hatramin'ny 7:7 Lioka ray 41 ka hatramin'ny 44 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'i Maria dia nibitaka ny zaza tao kibony
ary nofenona ny fanamasina Elizabeta. Dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy: voata samy vehivavy ianao, ary voata ny ateraky ny kibonao. Aveza anao atongavana zao amiko no mba havangin'ny reniny tompoko aho, fa indro raha voaren'ny sofiko ny feon'ny fiarabanao dia nibitaka no ny hafaliana ny zaza ao akiboko. Raha voaren'ny sofiko ho Elizabeta, ny feon'ny fiarabanao Maria dia nibitaka le zaza kely ao akiboko. Nibitaka no ny hafaliana zaza ao akibo. Na zaza mbola tsy teraka aza ry havana, zay ny famarinana faharoa, dia afaka mifaly amin'ny tombo. Na zaza mbola tsy teraka fa mbola ao amboaka azy, dia afaka mibitaka amin'ny tombo. Mahagaga loatra zavatra hita eto ry havana, mahagaga. Tonga avy any Maria zany efa mitoejazy izy ao akibony ao Jesosy. Tonga mamangy any Elizabeta kozininy izy, zay zokony be lavitra, fa toejaza koa Elizabeta. Meraba any Elizabeta Maria. Eniny sofiny Elizabeta teny fiarabany Maria, dia mibitaka Jaona mpanao batisa ao akibony Elizabeta ao. Mibitaka, faly, mibitaka. Mahavariana izany ry havana. Fa inona ny zavatra nitranga eto? Ao amin'ny feontsika ry havana, na ny feontsika tsy mampita hoe teny fotsiny, fa mampita zay momba antsika rehetra anatin'iny feo iny. Ary niny Maria, feo an'ny renin'le mpamonjy, feo an'ny renin'ny tompontsika, feo an'ny renin'ny Jesosy ry havana. Zany ny feon'ny Maria. Inona fa faly Elizabeta nandreny fiarabany Maria. Fa ny tena mahavariana eto, le zaza kely eo amboako ao, zay verina hoe tsy nahalala n'inina, tsy nahalala zay ambonin'ny tany, dia nibitaka noho ny hafaliana ry havana, nibitaka noho ny hafaliana. Eto aloha zany dia ahitana hoe fifaliana dia tena hoe vokatry ny fanamasina. Zany lazain'ny Galatiana 5. Zazakely io satria Maria manana tondra ny Jesosy ao amboaka ao, dia hoe manana fanamasina, dia izay fanahy zay no miteraka fifaliana ao amin'ny Jaona mpanao batisa ry havana. Fa raha jerentsika ireny nandiny fa 5:10 ireo amin'ny Luka 2:5, ozy izy Gabriela tamin'ny Zakaria, ho fenona ny fanamasina hatrany akibondreniny aza izy. Zany ty Jaona ty, Jaona mpanao batisa ty, ho fenona, Luc 1:15, ho fenona ny fanamasina hatrany akibondreniny aza. Dia io le fanamasina mampibitaka azy ry havana. Minono fifaliana avy amin'ny Jesosy, minono fifaliana avy amin'ny fanamasina. Zany ny atorony Jaona mpanao batisa antsika eto ry havana. Ady tena hoe nibitaka izy, ny atsambotra izy. Efa ambolana vitsivitsy Elizabeta no toejaza ry havana, ary inony fatany hoe le zaza kibo ao velona soma tsara. Fa matoa ny teneny nibitaka izy, tena hafa mihitsy le hoe fibitahany tamina reny tenin'ny Maria, renin'i Jesosy ry havana. Fibitahana zaza hoe fenona ny fanamasina hatrany akibondreny. Fa inona ny zavatra mahavariana eto koa? Possible mihitsy satria asa ny fanamasina ry havana. Jaona mpanao batisa, Maria ny feon'ny Maria renin'i Jesosy, mety efa mahafantatra sahady fa izy le irana ielolànana an' Jesosy ety an-tany ry havanao.
izy le lazain'ny lioka hoe izy a ny rana anamboatra ny lalan'i Jehovah anao mahitsy ny lalakaleiny atongavan'i Jesosy dia izay sady mampibitaka ny Jaona mpanao batisa raha mbola ao akibony mamany totika aminareo reny ry havana sy reny Elizabeta nampifaly an'le zaza tao akibony sainy mandrakariva ry havana fa zay zavatra renesiny sofinareo reny na inona dia misy impact amin'ny zanaka ao akibonareo misy impact hatrany am-boaka zay ny anankiray ary ny zavatra mafaly ry havana dia zao koa ho anareo reny zay tena hoe manana an' Jesosy marina zay tena hoe tempolony fanahy masina marina na toinona vatinareo mifaly anareo fa hoe hiasan'ny fanahy masina koa io zanakareo ao akibonareo io ary afaka manantena fifaliana ho azy ianareo ninina situation anareo satria hoe mifaly amin'ny fanahy mifaly amin'ny tompo ry havana zay ny fahamarinana faharoa na ny zaza ary na ny zazakely ohatrany tsy zazakely moa zany fa ny zaza mbola ao am-boaka aza dia afaka mibitaka mifaly amin'ny tompo mamarana sika Jaona faharoa Jaona faharoa andininy fahaefatra Jaona faharoa andininy fahaefatra ny anaran'i Jesosy faly indrindra aho satria misy hitako ny zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisantsika didy tamin'iray eto ny apôstôly Jaona mandinika ny zanaka marobe na mpanompo vavin'Andriamanitra anankiray izay dia faly indrindra izy satria misy zanaka sasany amin'io mpanompo vavin'Andriamanitra io mandeha amin'ny fahamarinana mbola mitodika indray amin'ny ray aman-dreny ry havana tezao ny zanakitsika andeha amin'ny fahamarinana tezao ny zanatsika handeha amin'ny fahamarinana inona no atao hoe fahamarinana ry havana dia Jesosy Kristy za no lalana sy fiainana ary fahamarinana lehilahy anankiray no antsoina hoe fahamarinana tezao ny zanatsika handeha araka ny fahamarinana dia Jesosy Kristy tsy moro zany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao vanim-potoana iainantsika zao dia hoe il n'y a pas de vérité absolue zany no ahelin' zao tontolo zao zany misy vérité absolue ry havana dia Jesosy zany any tsirairay zany fahamarinana zany tsirairay afo samy manana fahamarinana tsy ary havana Jesosy no fahamarinana ary Jesosy rery fahamarinana ary ny votoatin'ny fahamarinana ambaran'ny soratra masina dia hoe Jesosy Andriamanitra mitafinofo toviendrika tamin'ny olombelona tonga nofo zany no ankalazaintsika amin'izao krismasy zao inona ndika zany hoe mandeha amin'ny fahamarinana zany tonga nofo Jesosy ry havana hoe mba ho tafitsika ahoana zany fiainan'ny olombelona zanak'Andriamanitra zany no mandeha amin'ny fahamarinana dia nio zay nataon'i Jesosy dia arao dia nio zay nataon'i Jesosy dia kopio zany ny fitaizana zanaka mba ho voavonjy ny fanahy tsy ho any ny fiaina tsy hita ry havana efa haitsika Isotry Fitiavana koa le hoe tezao ny zaza anaky hitombo amin'ny fanahafany an Jesosy Kristy zany nao ka no tanjontsika ry havana mampitombo azy amin'ny fanahafany
problema am'ity dia zao hoy izy ny 14 hoe faly indrindra aho satria misy hitako a dia ny zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana. Tena mazava zany le didin'Andriamanitra hoe mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahamarinana. Tsy hoe didy sarotra takariny io ry havana, fa tena hoe ambaran'Andriamanitra mazava ny sitrapony. Ary raha mandika an'io lalàna io ianao, tsy hoe nandika tsina fa tonga amin'le fitenin'ny théolojiana hoe nampiseho ianao désobéissance active, nampiseho ianao désobéissance active satria efa nirevelena clairement hoe mandehana amin'ny fahamarinana. Zay rentsika nge ny Amosa 3 Amosa 3 andininy 2. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo ihany a no fantatro tamin'ny firenena rehetra ambony tany, fa le tapany faharoa hoe koa noho izany dia ho valiko ianareo noho ny helokarao rehetra. Noho izany dia ho valiko ianareo noho ny helokarao rehetra. Ho valian'Andriamanitra ny mpino ry havana amin'ny helony rehetra. Le heloka zany efa misy zavatra tenenin'Andriamanitra hoe zao hatreto dia mbola miopefenao, zany le resaka heloka eto. Efa mandehana amin'ny fahamarinana ianao dia vao mihoatra n'io limite ianao dia efa any amin'ny tsy fahamarinana. Ho valiko ianareo noho ny helokareo rehetra. Herinandro natserovana ny kolokolo moa zany tamin'ny 7 Desambra teo, herinandro maneran-tany. Nihaino interview an'le ramatoa mpitantana le Transparency International Madagasikara nanao hetsika izy tery amin'ny zaridaina Antaninarenina tery. Tena hoe olona resy lahatra amin'ny ady amin'ny kolokolo. Tena manao zay ho afany amin'ny fampahafantarana ny kolokolo, amin'ny sensibilisation amin'ny kolokolo sy ny karazana. Olona resy lahatra fa tsy hoe hetsiketsiky anao hiady amin'ny kolokolo fotsiny. Nihainoko tsara le interview na 6-7 minutes ary avana. Dia ny tena n'le interview izy dia miteny matsiaro rery ihany zay ozy izy amin'le ady amin'ny kolokolo. Dia nadikako hoe toy ny Toriteny any nefitra ihany zahay amin'ty ady amin'ny kolokolo, nefa kolokolo mandrakotra antsika Madagasikara. Efa tenenintsika ry havanao, aza manao kolokolo ianao, sika malagasy mbola manao kolokolo. Ho adinina amintsika zany ary ho valiko aminareo io kolokolonareo rehetra io, Mozisy ny Tompo ry havanao. Samy rikoriko sika ny amin'ny kolokolo, fa rehefa andao hitsangana hiady amin'ny kolokolo, y a plus personne. Ho valiko aminareo, Mozisy ny Tompo, io helokareo rehetra io momba ny kolokolo. Saotra ny Tompo isika ry havana ny amin'ny teniny androany, mitarika taona antsika rehetra sy ny ankohonantsika hoe ino zany fifaliana avy amin'ny Tompo zany, ary dia mametraka anareo ray aman-dreny rehetra ry havana eo mba ny fahasoavan'ny Tompo mba hanao vaindondra raha zany hoe hitaizany zanakareo mba hamonjy ny fanahy tsy ho an'ny fiainatsita zany ino zany hoe fifaliana avy amin'ny fanamasina zany, ka na zazakely tsy malala sy ambony tany aza mbola amboaka dia efa afaka miaina fifaliana noho ny ataon'ny reniny, ary dia hoe hitaizany zanakitsika isika andeha amin'ny fahamarinana ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.